Fa ny miarabantsika tsy avindraitra sy sabata fa 20 ny volana septambra ity. Soan'Andriamanitra isika fa mbola nitantanina nandritra ny nenemana iny ka tratra izao anio izao. Alohan'ny derantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia vavaka isika. Ry Tombandriamanitra tolotra ianao ny dera, ny laza, ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola nomena tombontsoa indray ankehitriny mba ahafahanay mahatsapa hatrany fa avy aminao zahay. Mahatsapa ihany koa fa voavidin'ny ranao ary efa nisolo voinao anay teo amin'ny hazo fijaliana ianao. Andray ny teninao izay amin'izao maraina izao. Angataka aminao indrindra ankahirezo izay tsirairay avy. Vaovao mandraka hariva. Aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mijoroa ho vavolombelona. Ilay amin'ny Lioka 4:2-4 manao hoe dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nisy fahefana ny teniny. Amen. Hoy Madamo White manoratra an'izao teny izao manao hoe nomena toromarika aho fa arakaraky ny anakakezantsika ny farany dia hisy fivoriana lehibe maro ao amin'ireo tanan-dehibentsika. Ka tsy maintsy miomana ny aneo ny fahamarinana mandritra n'ireny fivoriana lehibe ireny isika. Nanararoatra ny fotoana toy izany Kristy fo nisy teto tany. Na taiza nisy olona maro nivory ary ny na inona antony dia ireny feo ny mazava sy miavaka mampita hafatra. Dia toy izany no nisian'ny olona narivony maro niova fo tao anatin'indray andro taorian'ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana sy nitsanganany tamin'ny maty. Ny orom-pakalalina tao-pony maro ny vozana fahafin'i Kristy ka nitsimoka rehefa nandray ny fanomezan'ny fanahy masina ireo mpianatra dia nangonina ny vokatra. Nandesy ny tory ny filazantsara teny rehetra teny ny mpianatra. Tamin'ny kery tokoa ny nanaovan'izany hany ka azo tahotra ireo mpanohitra azy ireo ka tsy sananao an'izay no kasainy atao raha toa ka tsy tena nitohoka tamin'ny tenda ny porofo fa Andriamanitra no miditra an-tsehatra. Isaky ny misy fivorian-dehibe dia tokony hanatrika eo ny sasany amin'ireo mpitandrontsika. Tokony hanao an'izay azahoana mandray fitenenana izy ireo mba ahafahany mampiseho ny fahazavan'ny fahamarinana no atrehan'ny olona maro arak'izay azo atao. Amin'ny fivorian-dehibe rehetra toy izany dia tokony hisy lehilahy sy vehivavy azon'Andriamanitra ampiasaina manatrika eo. Tokony haparitaka amin'ny olona toy ny ravin-kazo amin'ny fararano ireny trakta mirakitra ny fahazavan'ny fahamarinana ankehitriny ireny ho tahaka ny ravin-kazo raviny hazonaina izany izay fanasitranana amin'ny firenena maro ho amin'ny ankamaroan'ny mpanatrika. Ampitaiko aminareo izany ozy izy mba ho zarainareo amin'ny hafa izay mandroso mitory ny fahamarinana dia ho tahian'ilay manome azy ireo ny andraikitra hitory ny fahamarinana. Tonga tokoa manko ny fotoana izay tsy mbola nisy hatramin'izay tsy maintsy hifoazatsika ankehitriny izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy mba hamera-piratana satria tonga ny fahazavana ary efa miposaka eo amintsika ny voninahitry Jehova. Aoka ny ianao loharan'ny fahamarinana hijoro vavolombelona amin'ny fotoana rehetra koa amin'ny toerana rehetra efa tombotra ny fotoana. Vavaka isika. Ianay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Ampioreno izay ary aoka Tompo ianao no loharano iankinan'ny fanahinay rehetra ka ny fanahinao masina hiasa ao anatinay mba tonga anay tsy hatahotra na hisalasala satria ianao tokoa nefa naniraka anay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Saru vile,
miaro